Bonjour maraindraina daholo ianareo. Bonjour daholo nareo. Manao zao vidéo maraina zao ny fitaraina Gen Z azoko zao maraina zao dia nanakarama olona ao amin'ny bandeau rouge eo amin'ny 10 isa eo andeha anakorotana ny hetsika zay atao androany sy andeha hisambotra andreo leader-ny Gen Z i PRRM i Mika Piandrelika. Mitaraina amin'ny nareo vahoaka malagasy zany amin'ny fampitako zao zavatra zao fa tsy rariny ny zavatra ataony colonel Mikael Piandrelika Ravilambava zany satria dia lazaina fa anonga-panjakana fa tsy mety natao Rajoelina de nefa ny eo ihany miverina pire noho ny Rajoelina ary ny tsy fahazahoana maneho hevitra sy tsy fahazahoana autorisation ihany koa any amin'ny préfecture satria dia nangataka autorisation tany amin'ny préfecture izy ireo dia tsy nomena. De aiza ho aiza zany ilay liberté d'expression ry Mika Ravilambava. Zao fotsiny lazaiko anao nangataka impire ianao nangataka impire eo ankizy ireo ifampiresaka aminao arirariranao foana hoe ovaina système fa tsy mety io zavatra io, tsy mety ny zavatra rehetrarehetra ataonareo eo, arirariranao foana. Nanao ultimatum amin'izay ireo ankizy ireo hoe analandreo senisy ensemble ireo de nefa ny hatramin'izao nareo tsy mbola nibozy akory ny vodinareo vita ny 72 heures isay manifester ny ankizy satria efa nangataka anareo ny 72 heures de zao bloquenareo zao. Ikala faniry kisoa, faniry ratsy, faniry nalika dia araka ny mahazatra fataony moa de rehefa misy zavatra kitoto ataon'ireo io de bloquena fisamboramborana tsy avela maneho hevitra ny ankizy de isaka misy zavatra miseho ohatra zao de efa ny anazy valiziny efa vohomany de efa aty efa araka ny efa heniko maly dia efa eto Paris androany miaraka amin'ny José Sakaizany fa na mibaiko any tsaramonina rainjanany izy hoe hisambotra ny Gen Z. Tsy zany ny fanarahana taty ry faniry kisoa tsy zany ny fanarahana taty. Reo Gen Z reo nametraka ny Mika Piandrelika teo sy ry faniry soa sy ireo ministre rehetrarehetra reo teo raha tsy zany raha tsy reo Gen Z reo tsy nisy zao, tsy nisy fitondrana fanavozana mivaralila, tsy hay hoe varalina makaiza fanavozana inona moa zany izy ty. Tsy zany fanarahana taty. Manana droit absolu ny malagasy rehetra maneho ny heviny miseho manifester rehefa tsy afapo amin'ny zavatra ataonareo. Fa tsy hoe nasorony Rajoelina de iny koa nareo anao pire noho ny Rajoelina zavatra ataonareo, pire noho ny nataony Rajoelina zavatra ataonareo. Aza sina raha latsaka fotsiny eo tsy manaiky lembenana nareo Gen Z, tsy manaiky lembenana satria contradictoire nataony kala faniry soa sy ny préfecture de la police ao Madagasikara. Contradictoire daholo ny zavatra ataony rehetrarehetra tsy arakaraka ny tolomana taty. Atiako fantatra anareo eto fa io Piandrelika, io Mikael, io colonel Mikael io dia pandainga imperatra anaovany iny tsy marina. Mbola tsisy madame Lalao nanao divorce taminao fa pandainga ianao, piandry mpitsangajanga ianao, zanaka tao anatin'ny mariage ireo zanaka ireo. Raha ohatra nisy ny divorce de nataonao atsokosoko tany fa tsy nampilazany madame Lalao. Samy manana ny fiainana nareo fa ny divorce mbola tsy vita. Tsisy raraiko an'izany fa fiainam-pirenena jouenao amin'ny fanorokorokanao eo masombahoaka taminy ianao taty Paris taty mody manampiseho an'le peratra hoe io peratra sandoka. Raha misy arany tena fifamonoana le divorce dikan'izay tsy mbola vita divorce ianao fa mampiesona vahoaka fotsiny. Tsy mendrika hitantana ny firenenay ny comportement ohatran'izany. Anisan'ny critère takiny zany zavatra zany. Pandainga. Ny zanako anakoroa any
any an'iny ty any Canada ny anankiray a tsy mirarahanao zanako anao koromena da tsisy mirarahanao satria ny abandonenao reo aiko daholo ny vie privé anao satria anao mpitondra fanjakana de tsy maintsy aso hoe zany lainga velona anao zany zay tsy mila mpitondra mpandaingy mazava aminao zay ry Mikael mpiambamba en plus n'izay anao manana mpitaiza ny osy mpitaiza zany reo olona manana mpanao ody gasy io mpiandry miambamba io zay ny vaovao voaray ako aty olona akaiky andry zareo mitantara zany rehetrarehetra zany zay ka ataovy misy raha latsaka eo ry mpandaingy ry mpijangajanga ry PRRM vendrana tsisy ilainanao na kely arany tsisy hainao na lohany sy vodiny arany momba fitantanana samboady ara novanao nefa tsy tokony anao samboady ianao satria olona tsy voafidy manao sony etseroa ianao ararotiny vahiny ianao manao sony etseroa satria zay noho tsy fahaizanao ahoana moa ny vahiny andeha andahanao ataony satria anao dondrona lehilahy dondrona ianao ka ataovy misy raha latsaka eo ome autorisation ny ankizy anao manifestation ame autorisation inona ny atahoranao mbola tsy fantatra koa ankehitriny hoe inona zany a no secret anao a sy bulldozer fa ny kisoa io ny antony anaovany chantage hoe raha tsy izy miverina ministre eo inona le secret zany inona mbola tsy fantatra zany pre tsy kombakomba daholo nareo menakavy ao amin'ny fitondrany io zay ny fahafantarako anazy pre tsy kombakomba aza mitsoka manko aza mitsoka raha ohatra ka nanao tsara urgent a mifeoany Gen Z taty amina Voamaraina akinina aminareo ty tandrazana rehetrarehetra tsy manaiky an'izao système pourri ataondreo zao tsy manaiky an'izao didy jato na mbola mitoy zao ihany atao amin'ny anjotsay amin'ny Gen Z sy ny vahoaka malagasy zao maty lava ny jiro maty lava ny drano zao indray naissance asa hoe inona ny pétrole inona problème ao tsy voavahanareo ny olana amin'ny avendranam-poronareo zay ho anao itiry PRRM sy faniriky soa ary ny préfecture de la police ao Madagasikara ao ho anareo telo ty zavatra ty aza mampriska bandeau rouge aza mampriska nalainareo ny rugby mpanao rugby fa tsy nety mpanao rugby efa tsy tian'olona de miala fotsiny rangaty mazava efa tsy tian'olona de miala fotsiny zay